Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Adventista iraisam pirenena, miaraka amin'ny feo fanantenana. Vo maraina be ny andro no nividy mofo atao sakafo maraina te ray mpianakaviana iray. Teny amin'ny arabe nandehanany dia nisy feo falifaly nanintona azy. Tsy nahoany ity zazalahy kely ity ny olona nandalo, fa dia ny hira teny izy. Hira tena hita fa noforonin'izy tenany ihany. Teny 3 monja no nitonony, kanefa averimberiny mivetsaka izay manao hoe amin'ny 10 ora, amin'ny 10 ora, amin'ny 10 ora. Andeha hividy mofo ihany koa tovolahy kely io. Falifaly ery se izany olona iray mpianakaviana, fa inona no hitranga amin'ny 10 ora? Hiverina hodiny nay hoy izy. Nijanona tany amin'ny trano fitsaboana nandritry ny 3 volana izy, kanefa ankehitriny dia sitrana. Andeha akasy dada amin'ny 10 ora. Namirapiratry ny hafaliana ery ny maso ny laza izany. Avy eo ny fihininy ao ambany elon'ilay mofo dia nivoaka ny trano fivarotana izy, ka lasa indray nanohy ny hirany amin'ny 10 ora, amin'ny 10 ora. Zavatra kely kanefa mitondra lesona lehibe ho azy ho anao izany tantara izany lehibe ny namana. Mba fifaliana toy izany be no andrasantsika ny fiavian'ny Tompo eny amin'ny ranoalin'anitra. Tsy fantatsika na ny ora na ny andro, kanefa raha tia any Jesosy sika dia tonga hira-pifaliana ao am-po ny fiandrasana ny fiverenany eny amin'ny ranoalin'anitra. Anio ary, rehefa hiatrika ny asanao ianao na ny fianarana ohatra, dia kaloha hatrany ny hira-pifaliana fa ahazo hery ianao eo am-piatrehana ny fiainana. Ary hitombo hatrany ny fanantenana tsara ao anatina ao, satria voasoratra hoe ny tenan'ny Tompo no hidina avy any an-danitra, ka izay maty eo amin'ny Kristy no hitsangana aloha. Ary rehefa afaka izany dia isika izay velona ka mbola mitoetra no akarina hiaraka aminy hoeny amin'ny rahona hitsenan'ny Tompo any amin'ny habakabaka. Tesalonianina 1:4, ny 9:20. Ny fiaviany Tompo tsy anganongano akory, fa izy no ny teny aza sondriantory. Tsy ho tampoka mihitsy ho an'izay tena miandry, satria nisy olika fitaza dia fanelany eo, fa vonony sanora atao isatsekondra, satria fotoana mamy zany fiaviana izany. Tarika miora ny fiaviany Tompo dia hanasanantsika azavarimbarina ny fety tsy taisa. Tsy ho tampoka mihitsy ho an'izay tena miandry, satria nisy olika fitaza dia fanelany eo, fa vonony sanora atao isatsekondra, satria fotoana mamy zany fiaviana izany. Tsy ho tampoka mihitsy ho an'izay tena miandry, satria nisy olika fitaza dia fanelany eo, fa vonony
satsekondra satry fotoana mamy zany fiaviny zany satry fotoana mamy zany fiaviny zany satry fotoana mamy zany fiaviny zany asa sy tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana. Isaorana indrindra Andriamanitra satria noho ny fahasoavany dia mbola afaka mifampitafa atao anatin'izao fandaharana asa sy tontolo iainana izao isika. Mbola hiresaka trany mahakasika ireo ombivavy be ronono azo ompiana eto Madagasikara isika, koa dia manasanao ankafy ny fiarahana. Anao ny safidy. Fa inona indray ty mahalasalasa saina amin'ny Bazily ny karazan'omby efa fantatra, ny ronono tokony ho azo avy aminy efa fantatra, misafidy sisa ka zay indrindra ny erizety inone izareo ny tena mety amintsika, tsy maintsy dinihina tsara kosa loka. Bazily aonandray tsy ny teknisianina mihitsy ve no efa niteny fa mety amin'ny toetany eto Madagasikara tsara avokoa reo omby reo ka inona no isalasalana fa zay be ronono ndao hidirana ka raha tsy mahampy ny filan'le mpandray ronono dia ahoana ka na sanatria miova tampoka amin'ny famokaran'le omby ronono mety hitranga matsy zany ohatran'ny anory zanamangy. Ny fikarakarana tsara sy ny sakafo betsaka ihany no anton'izany hoe inga teknisianina fa tsy tadidinao ve rehefa ara-dalàna ny sakafony sy ny fikarakarana ny omby vavy be ronono dia azonao antoka ny ronono meny. Zay tokoa moa no ny tenen'ny nga teknisianina teo rozety eo indray Bazily taitaitra fa inona fotsiny na le tany raha izany ka efa falifaly amin'le hoe hiratra ihany masoandro-piainana dia somary variana kely fa enao koa zay mihitsy mahavoandry Bazily tony inona ihany avy eo malaky be taraina nefa ny kitotoany betsaka zeto koa dia fa mahay mely mafy zany no iziko zay enino mba herahantsika roy mifamino karaka ny eritreritra ao zao izy no atao zay be ronono ka takatra ny vola rery Bazily raha ny tena tiako aloha zao dia le pirouge norvégienne fa miankina amin'ny vola ihany moa ioko ny tena mety dia andao ho fatarina avokoa ny vidiny aloha dia eo sika no misafidy sa ahoanaonareo tandremindray ary sao varim-bariana sy manonofinofo rehefa any ka zay vao ifamaly any mason'olona any zetya zany no izy raha tsy haivina kely ireo karazana omby vavy be ronono efa fantatra dia ny normande azona ronono eo amin'ny 10 ka hatramin'ny 12 litatra eo isan'andro izy io sady mena misy tasy mainty ny volony. Eo koa ny frissonne française pinoir izay azona ronono 14 litatra ka hatramin'ny 12 litatra isan'andro. Mainty miaro fotsy ny volony ary misy telo fotsy eo amin'ny lohany, izay no ahafantarantsika azy. Ny omby vavy be ronono manaraka kosa dia ny pirouge norvégienne, sady mena na mena ranoray ny volon'izy ity ary mahatratratra any amin'ny 14 ka hatramin'ny 12 litatra ihany koa
ny ronono mety ho azo avy aminy isan'andro. Marihana fa samy mahazaka ny toetany tsara avokoa izy ireo. Naiza zany toerana na faritra misy anao eto Madagasikara dia afaka miompy an'ireo omby ireo ianao. Fa ankoatran'ireo dia mbola misy karazan'omby hafa ihany koa fantarintsika. Omenanao ary ny fitenenana Ramatokely Fanjaniriana, teknisian'ny fambolena sy fiompiana. Brune des Alpes. Ny Brune des Alpes indray dia avy any Suisse ny fiheviany izy ity ary mivolombato lalaka ny volony. Izany hoe mainty ny molony dia tsy misy trafo ihany koa izy. Mivelatra ny valahany ary ny tandrony fohy. Lehibe ny nonony izy ity ary atrarana 5.0 litatra isan'andro ny ronono. Karazan'omby tena tony ity Brune des Alpes ity ary matanty tsara ihany koa ny toetrandro mafana. Omby sady fakana hena ny Brune des Alpes no fakana ronono. Matanjaka tsara izy ary mavita aza tsara. Izany hoe sady mety izy zany amin'ny fitariana angadin'omby, mety ihany koa izy amin'ny famokarana ronono ho an'ny omby vavy. Dia ny karazan'omby lavy amin'ity Brune des Alpes ity zany dia matanjaka tsara, afaka mavita asa tsara toy ny omby gasy rehetra. Dia ny manjam-boina. Ty manjam-boina ity moa zany dia fanakambanana omby anankiroa, ny rain'omby omby lava amin'ny Brune des Alpes nakambana tamin'ny omby vavy gasy. Ny lokony dia manja mazava na manja matroka ny volony. Mahitsy ny lamosiny ary tsy misy trafo ihany koa izy ity. Mivelatra tsara ny valahany dia mitraka sy miendrika silam-bolana ny tandrony, fa miforotra makany aloha eo amin'ny lohatandrony. Izay zany nahafantarantsika tsara an'ity manjam-boina ity. Ny ronono azo avy aminy dia 5 litatra isan'andro ary noho izy mataty ny toetrandro mafana dia mety amin'ny faritra andrefan'ny Madagasikara. Izany hoe mety amin'ny daholo ny faritra rehetra eto Madagasikara, fa izy zany dia mataty tsara ny toetrandro tena mafana ary mety amin'ny any amin'ny faritra andrefana. Ny omby rana indray dia fanakambanana omby ihany. Omby lava iny, izany hoe rehefa karazana omby lava iny rehetra na Pirouge Norvégienne na Normande, rehefa karazana omby lava iny nakambana tamin'ny omby vavy gasy, dia izay ny atao hoe omby rana. Ary ny taranaka voalohany io no rana, izay mamokatra 5 litatra na 9 litatra isan'andro. Dia ho jerentsika ny taranaka faharoa avy amin'ity omby rana ity. Izany hoe raha omby lava iny nakambana tamin'ny rana vavy voalohany, izany hoe ny zanak'ilay omby rana taranaka voalohany teo aloha zany, dia azahoana ronono 12 litatra isan'andro. Mitombo izany ny ronono arakaraky ny fiovan'ny taranaka. Dia ny rana fahatelo indray, taranaka fahatelo tamin'ilay omby rana ihany. Izany hoe ny omby lava iny indray nakambana tamin'ilay omby vavy rana faharoa, dia mahazo ny vokatra ronono indray tsika eo amin'ny 5.0 litatra isan'andro. Izay ny karazan'omby entina amintsika androany, fa fanamariana kely, izany hoe na karazan'omby be ronono toy inona ny ananantsika nefa tsy ara-dalàna ny sakafony sy ny fikarakarana azy, dia tsy afaka amokatra toy izany izy, izany hoe amin'ilay fatrana ronono ny lazaina tamintsika teo aloha ireny. Karazana omby vavy be ronono avokoa zany rehetra izany, dia ianao zany no misafidy izay mety sy tiana ompiana. Fa ny firariana indrindra dia mba ho ambiny ilay retsi-to amin'ny asa taony sy kasainany ny tsirairay. Zohanitra sy ilano mifarimbona na totosan'ny fandaharana asa sy tontolo iainana tamin'ity androany ity, dia mahitany rariny ary. AWR Téléphone 034 06 797 62.
awr manolotra hoanao ilay feo fanantenana. dia falymiarabanao indray ny namanao andrembovonjerinay koa ary mirarosoa anao mandrakariva eo ampanarahana izao fandaharana izao. Mimbetsaka ihany tsika no namaky ity tenytika nefa dia andeha raha tsika mamaky indray izay voalaza ao amin'ny Matio 4:20 ary ny 9:2 zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy fa izy namalika nanao taminy hoe tsy hitanareo va ireo rehetrareo lazaiko aminareo manana tokoa tsy avela isy vato ifanongoa eto ka tsy horavana. Ndresaka ny amin'ny tempoly tamin'ny mpianatra i Jesosy teto raha toka naseho ny mpianatra azy ny tempoly tsara tare. Zany tempoly zany dia vato narafitra tsara manana endrika mahafinaritra. Inona moa no endrika asehon'ny tempoly ihany koa eo amintsika move tsy ny vatantsika tsirairay avy no efa tempolin'Andriamanitra ary ao anatin'izany tempolin'Andriamanitra izany dia misy ihany koa ny vato narafitra tsara ao anatintsika ao. Inona no mety ho vato zay narafitra tsara ka mety ananantsika raha tsy teny afatsy ny fianarana isika dia efa anisany zany iteniny amin'ny reny lesona isan-karazany zay ianarantsika ao amin'ny baiboly isika dia efa izy ihany koa izany raha iteniny amin'ireny fiarahamonina tsara eo amin'ny lafin'ny fahaiza-miaina zany dia efa izy ihany koa izany. Misy zavatra be deaibe tafiditra ao amin'ny ataontsika hoe kolotsaina dia anisan'ny zavatra zay mandrafitra ihany koa izany fahatsarana izany eo amin'ny vatantsika. Andriamanitra raha ny teny hoe tsy maintsy arodana izany toe-javatra any, tsy misy vato mifanongo ka tsy horavana eto. Ndenge raha tsika mamaky ny voalazany eo amin'ny boky ny Isaia mpaminany Isaia 7:4 zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Dia indro koa mbola nao zava-mahagaga amin'ity fireneny ity aho dia zava-mahagaga sy matalanjona ka ho foana ny fahendren'ny olo-kendriny ary tsy ho hita ny fahalalany mazava-sainany. Ho foana ny fahendren'ny olo-kendriny. Izany toe-javatra zany dia mahavariana tokoa satria matoa ao amin'ny firenena anankiray misy olo-kendry dia mba isiny ny fandehanan'ny firenena amin'ny lalana mahitsy sy mazava. Kanefa eto dia hoe fahendren'ny olo-kendry dia ho foanana satria tsy misy dikany intsony zany ary tsy ho hita ny fahalalany mazava-saina. Dia reo olona zay mazava-saina ataontsika hoe conseiller mpanolo-tsaina mba ampandeha tsara ny fandehandraraha rehetra ao anatin'ny tany anankiray na firenena anankiray dia ho foanan'Andriamanitra izany. Ka raha ny teny Jesosy tamintsika hoe tsy maintsy arodana izany zavatra rehetra zany dia zao mba isiny ny fanavaozan-tsaina sy fanavaozam-panahy anaraka ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Satria ny zavatra mitranga tokoa dia zao hoe misy zavatra zay everitsika fa mifanaraka amin'ny toe-tsaina amin'ny fahendren'ny maha-olombelona kanefa tsy mifanaraka amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Ohatra nga anankiray dia eo amin'ny lafiny ara-pahasalamana isika dia mitompo teny fantatra hoe ilaina ny vitamina rehetrarehetra isan-karazany ireo, ilaina ny sakafo. Misy moa dia firenena mihitsy manizingizina fa ny sakafo tsy misy protéine dia sakafo tsy mahavelona ary ny siny protéine be deaibe indrindra dia ao anatin'ny hena ka tsy maintsy mihinana hena be deaibe mba hahatonga ny vatana ho salama. Ary izany no avitana asa be deaibe ihany koa eo amin'ny famokarana. Soratra masina nefa dia mifanohitra amin'izany fahalalana onony no atorony atsika. Fahalalana onony ary fahalalana onony amin'ny zavatra rehetra na amin'ny asa izany na amin'ny sakafo izany na amin'ny fomba fiainantsika dia tokony alala onony isika, tokony ahay mandanjalanja. Ary ao amin'ny soratra masina dia izany fahalalana onony
tsy vitany hoe fameperana ny lanjana sakafo zay tokony hoanina. Misy lalàna zay efa napetraka Andriamanitra zay voalaza ao amin'ny Levitikosy 1:10 manomboka eo amin'ny 1:9 ka hatramin'ny 7:70 de manasanao mba hamaky izany teny zany fa misy lalàna zay milazany amin'ny ara-pahasalamana zay efa nataon'Andriamanitra ao ary mifanohitra amin'ny fahendren'ny olombelona, fanohitra amin'ny fahalalan'ny mazavasainan'ny olombelona. Iza moa ny mazavasainan'ny olombelona? De reo olona zay nandalina ka tononona atao hoe siantifika. Ireny olona ireny dia manome hevitra araka ny fahalalana zay nyratoviny sy ny karohiny ka manaparitaka izany eo amin'ny sain'ny maro. Kanefa dia voalazan'Andriamanitra any amin'ny bokin'ny Isaia zay ny 7:20 tapany 2 ho foana ny fahendren'ny olokendry. Tsy maintsy esorina izany ary marina sy mazava ny tenin' Jesosy raha miteny hoe tsy misy vato mifanongo zay tsy horavana. Lafy ny anankiray ara-batany zay nojerentsika izay ary izany dia tokony hitondratsika ho amin'ny toe-javatra rahantsika malala iainantsika ankehitriny. Fa raha mandeha any ampianarana ny ankizy dia misy fampianarana ny zay manahirana ary mila fitandremana ho antsika zay kristianina manaraka ny sotra masina. Ohatra nga lalàna ny famoronana dia ampianarana ny ankizy fa ny poiran'izao tontolo zao dia nisy fivoarana nandeha tsikelikely evolutionisme zay napetraky nga Darwin ka ilazany fa ny olombelona de niainga avy amin'ny trondro kely de niova iny nisy elatra ny trondro moa tamin'ny fotoan'androny dia niakatra tanety ary de nanjary nitsangana iny dia nanome reny karazana rajako ireny de rehefa aveo vao ny tonga ho amin'ny izao taranak'olombelona fantatsika izao. Misy ihany koa ao anatin'izany ny resaka hoe namoronana ny fomba ny foronana zao to zao de anapitrisa taonany maro. Zavatra tena manahirana zany ho antsika kristianina satria fantatsika fa na ny foronana zao to zao de 9 taona fa tsy anapitrisa taonany. Ka raha olona tena anaraka ny Kristy ianao zany dia tokony harodanao izany zavatra zay omen'ny fahendren'olombelona izany. Tsy azo ekena ary anjaratsika zay mahalala no manome zany fahazavan-tsainy zany ho an'ireo zanatsika ireo mba tsy hatonga azy ho tafiditra amin'ny sain-diso ka ny fahendren'olombelona no arahany. Satria ny fahendren'olombelona dia mitondra ho amin'ny fahaverezana ary mitondra ho amin'ny zavatra tsy hapoizina indrindrindrindra rehefa ho tonga Jesosy. Satria zany rehetra zany nge dia manomana atsika ho amin'ny fiafaran'izao tontolo zao ary ny fiafaran'izao tontolo zao de tsy maintsy miafara amin'ny fandraisan'i Jesosy ny olona. Ka moa ianao zay mihaino amin'ity ora ity izao famelabelarana izao tsy mba anisan'ny olona zay maniry ve ny ho lasa mpandova ny lanitra hiaraka amin'i Jesosy? Raha izany ary de zao arodany ny fahalalana sy fahendrena maha olombelona fa ekeo kosa ary raiso ny fahefana mazava avy amin'ny Kristy Jesosy ka arao ny famarinana zay omeny anao. Ka de izy anie no omba sy tahinao indray mandritry ty anio ity ary omba ny fianakavianao ihany koa. De manao velomanao ny namanao Andriambovonjy Arnaivo ho amin'ny fotoana manaraka. Veloma tompoko. le ardia misampana ny lalana makany fidio tsaramba ho tonga andanitrany lay lalama
awr mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Zay lay onjany fanantenana. Fahasalamana voalohan-karena kolokolo isan'andro vavolamena. Harena ny fahasalamako. Harena ny fahasalamako. Alalana olo zava-kendrena. Fahasalamana voalohan-karena. Tandrovy ny fahasalamana. Afaliana trano no iarahana aminao atao anatin'izao onjam-peo izao. Miarahaba tompoko dia mirary indrindra mba hitondra soanao ny fisafidiananao ny AWR. Misaotra an'Andriamanitra tanteraka sika raha salama satria raha mahita fa betsaka tokoa ireo aretina isan-karazany amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Noho izany indrindra dia andao isika hivavaka ho an'ireo marary. Ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jakoba 5:10 tapany voalohany dia mamporisika antsika hifampivavaka mba ho sitrana isika. Andeha ary isika hivavaka. Rainay izay any an-danitro ho amasina neny anaranao. Omehoery izahay ahatonga anay amela ny eloko ny namanay dia mba hahazo famelan-keloka avy aminao ihany koa any izahay. Mivavaka ho an'ireo tratry ny tsy fahasalamana Andriamanitro. Ninona aretina mahazo anay dia le tananao mpanasitrana mba anasitrana ny aretina, anala ny irifiry sy ny mety ho fanaintainana rehetra. Ianao Jesosy ilay dokotera manoka ny aretina rehetra, anolo-tsaina amin'ny mpitsabo. Ianao ilay mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana, amany olana rabola amin'ny fitsaboana. Ianao ilay mpamonjy mahery, anome tanjaka ny reraka. Ary ianao ilay loharan'ny fifaliana, anome fifaliana sy fiadanam-po sy fiadanan-tsaina dia hiala ny aretina. Zay mahasoa anay dia angatahanay ho ataonao aminay Andriamanitra fitiavana sy mpanasitranao. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahako ny vavaka. Amen. Dia sitrana sotomoko.
rova tena. de tenina tsy andeha mihitsy ve zany ianao orianta? Efa hoe tsy hoany a zany ka tsy mahazo aina ry Jony. Ny olona koa atahorana ifindrany ny kiripako. Ny atakoa le retsy. Ny olona rehetra reny voan'ny kiripa mamonjy fety daholo, tsy misy hoe mamindry sady tsy miraraha zany tsony any amin'izao fotoana izao ny olona fa mety foana zay atao ny olona zany efa miteny any Jona fa tsy vitako ny makany. Anaony manakotrako be mihitsy any ny vatako zany. Le retsy andehany ianao fa aloha zay hijanony etoka. Sitrany ianao vao mihinana an'le hena be ihany raha matoty. Mety tsy ampimenaka ny ianao io izay no mahatonga an'le vatanao mangotsongotsoka io. Omby ray mahatavy be ny vonoin'le didao rianty. Ianao Jona, naony tena tsy hoany amariny. Na omby matavy roa aza tena marary ny hafa tsy vazovazoko zany. Andany ianao solo tena tsika de mahazo tomana ravako fa za zao tena malaiko mana be. Enariko de efa niala ny enina ihany fa tsy mety mandeha moa ianao ka de afaka didy amin'ny fatan'ny Rajon. De ho ataotaoko tokoa moa zany ny sakafo andriata. Mahazo tory de mampamangy any amin'ny rididany. Azoto mihitsy kia. Elao tsy niany afa tena voan'ny gripa mahery hoe izy. Mba mety any velory anty zao poziko zao mety re zao fa mandehana saotary. Ary sao de mba tokony andeha ho any amin'ny dokotera ary ianao zany fa ohatran'ny hafahafa be ny anyko no sao de mila fanafody maherihery ty gripanao tika. Andana ihany makany amin'ny dokotera fa sao ratsy ty riataka. Tena marina. Makaina kely fotsiny de sitrana fa andana ho aso atary. De lasa zany ko mazoto mandeha. Azoto ve mo tsy azoto Oy, to tena mandamaka mpandrina mihitsy ty anty. Nefa tsy fananao mihitsy ane zao andao any amin'ny dokotera ka. Tena marina. Aza taitaitra vefa nina panafody fanafody inny efa tany amin'ny dokotera fa nanahoana aloha ny fety Rajon. Edesy kezan'izy hoe fetiko tena nahafinaritra ka. Fa zany hoe tsy maintsy misy ihany mo le hoe indro kely. Fa ahoany tsy ampiangano sakafo nefa omby ray be zao no novonoina. Tena ampitsara mihitsy ny sakafo ka. Za mantsy nananampy aza le izy fa ny lozany raha matoty. Fa nisinona Rajon. Ianao hoe kofony sakay aho fa zany raha tsy raraka daholo ny ranondelo, ny rarakivy, ny ranomaso. Za amin'io ny voaramena be angamba satria hoy dida hoe fa marary angaly ty raha. Zay io sakainao io ihany tsy mba malala oniny mihitsy. Tsy malala oniny ony zaniko tena mahamenatra mihitsy. Marina tsy nolazain'ny olona tendakanina tany ty John. Enoy aloha fangaza ihany. Fa mbola nisinona koa rangaty afaka elaela kely hoa. Kofo ny varindray de ny kioaka ka ny kioaka teo. Ianao ve io rabe ambosika
raha zalo niaraka taminao tany de nody enoy aloha sady tsy nahajery olona mariny enoy aloha iny didana anatona tena marary fe hoy fa tena mamely be iny iny gripa am'izao hoe de hoy sady mbola nikoaka no ny teny hoe tena nifondran'ny gripa mahery ny ataradida de maniry lozy fa nga moramora zao manjoa azao ka io boziposehn-tsakafo ihany mavo efa teny enina foana fa tsy mba miainy mihitsy ka inonary tsy aloha zay no teneniko toy zay hoe kofony fahazo-doko manaradida nizay fa tanteraka ny teniteny foana tonga de mierova tena fa tena mamely araky ny atsony dida ny gripo zao ho dokotera tsy gripo zany no mahazo ahy fiana ohatra mangatsika kely fotsiny efa aleo manampiakanjo de misotro rano mafana kely aloha fa izy zany andro mafana be io ko mangatsika ko Soanitra no nanoratra ny tantara izay narahanao teo no velomin'ny mpanoratra sy Rila. Misy tokoa ny vanim-potoana tena mampirongatra ny gripa. Indraindray tia aretiny ity toa mora sitrana ihany. Indraindray kosa nefa dia tena mahery vaika mampandama-kampandriana tokoa. Inona ny tokony atao rehefa mamely ny gripa? Madamy Nivo Randriaramanana, mpiasa ny fahasalamana no vahin'ny fandaharana harena ny fahasalamako. Izy no asaina hanoro izay tokony atao manoloana ny aretina gripa. Miarabanao tonga soa eto amin'ny studio any AWR. Inona vaovao? Miarabantsika mpanaraka ny fandaharana eto amin'ny radio AWR. Isa-tokantrano sy any amin'izay toerana rehetra misy antsika afahantsika miaino any radio AWR. Ny resantsika androany dia ny resaka gripa. Zava-misy miseho any amin'ny fiarahamonina misy antsika ny gripa ary zary firesaka andavanandro mihitsy izy io. Ya, inona ary zany ny tsara ho fantatra mahakasika ny gripa amin'ny mampiasa ny fahasalamananao Madame Nivo? Misy karazany maromaro ny gripa fa andeha ny tsara ho fantatra momba azy no fantarintsika. Ireto misy fomba fisehoan'ny gripa mety miseho amintsika tsy indraindray eny amin'ny fiarahamonina. Mety mikoriana ny ranomaso na mikoriana ny ranondelo, mety hotsetsina ihany koa nefa ny orona na hoe marary be mihitsy ny loha, mety ho marary tenda, mety ho mararirary ny tratra, mety miakatra ny hafanan'ny vatana, indraindray somary maheno reraka ihany koa ny vatana, indraindray manakotsako ny vanitaolana. Indraindray ny gripa dia mety ara-iseho amin'ny tazo ihany koa ka mety ho sarotra amin'ny olona tsotra ny manavaka azy. Tsy voatery iseho avokoa nefa ireo rehetr'ireo izay vao fantatrao fa voan'ny gripa ianao. Fa rehefa misy miseho aminao ny iray na roa amin'ireo dia tsara ny mandray fahaolana mba tsy hampitatra ny olana. Inona zany ny fihetsika tokony atao manoloana ny aretina gripa ity? Raha vao misy olona fantatrao mifanerasera aminao voan'ny gripa dia arovy avy hatrany ny tenanao, ary raha ianao mihitsy ny voan'ny gripa dia arovy ihany koa ny hafa. Ny gripa manko dia aretina entin'ny rivotra, ka tsara kokoa raha mampiasa kasibosy, mampiasa sarom-bava zany ianao manarona ny vava sy ny orona ho fiarovanao ny tenanao sy ho fiarovanao ny hafa. Ny gripa dia mifindra ihany koa amin'ny fofinaina, amin'ny piti-drora, dia noho izany dia ilaina ny mampiasa arovava orona na voa ianao na tsy rehefa mifanerasera amin'ny olona voa. Sasao amin'ny rano sy savony ny tanana amin'ny fotoana rehetra. Aza petrapetraka ny mosoara nampiasainao rehefa voan'ny gripa ianao, aza petrapetraka. Ary raha ataonao am-paosy ny mosoara dia aza atao ao ny lakile, ny famerim-bola sy izay zavatra fampiasanao matetika, ny stylo
fa aleo izy rery ihanyny eo ary amin'ny fotoana izay amoanao zavatra vitany anaty paosy dia tsara mba sasana ireny zavatra ireny raha afaka sasana ho an'ny tsy afaka sasana dia fafana amin'ny alkaola na amin'ny gel fanadiovana diovy matetika toy izany koa amin'ny gel na ny alkaola na izay zavatra mety hahafahanao manadio azy ny hidim-baravarana sy izay rehetra raisin'ny tanana matetika ny fanapihana jiro sy ny sisa ary ireo zavatra izay fanao am-paosy ny telefona sy izay mitovy karazana aminy ny mosoarana mafana orina dia aza hiverenana mafana vava na aza hiverenana ihany koa mafana maso tsetsatsetsatsyaritra tsy ny olon-dehibe ihany ny tratry ny aretina gripa fa ny zazakely ihany koa ary tena mampalahelo tokoa ny mahita azy ireny satria tsy hafa amin'ny teny inona ny torohevitra ao mahakasika ny zaza manoloana ny gripa arovy ny zazakely indraindray ny tanan'ireny ihany no amafan'ny orony zazakely raha azo atao dia oka mba hisy mosoara ampiasain'ny zaza dia sasao matetika ihany koa ny tanana dia tanana ny tanana fa tsy famafana orony zaza tsy famafana ranomasiny zaza fa ny mosoara mafana orina dia hafa ary rehefa sendra mamafana masony ianao dia hafa ihany koa ny tokony atao amin'izany raha tsisy nenina moa miseho ena maso dia tokony tsy fafafana amin'izao ny maso fa raha sendra mitsory ranomaso dia mosoara hafa mihitsy sy tanana madio no aoka amafana ny maso ny mosoara ampiasaina raha voan'ny gripa ianao dia tsara raha tsy ireny mosoara taratasy ireny fa mety kokoa raha mosoara lamba dia sasana izay mosoara lamba izay dia pasohana ihany koa arovy amin'ny gripa ny zazakely aza miserasera amin'olona betsaka indrindra amin'ny fotoanan'ny gripa raha mbola voakely ny zanakao ary raha sendra voan'ny gripa ny zaza dia aza fangaro amin'ny zaza hafa izay tsy voa raha azo atao dia zaro ampiasa mosoara izy na mbola zazakely ary dia ampafantaro azy ny mahasarobidin'ny fahadiovana sy ny mampalotony mosoara mba hafantarany hoe tsy izay tokony atao dia mety daholo amin'ny mosoara afaka manome ohatra kely amin'izay ve madamy Nivo misy fotoana ny zazakely mihinana zavatra mangatsiaka izy dia batainy amin'ny mosoara dia efa diso zao izay fampiasan'ny mosoara izay fa ampafantaro anazy fa tsy fihinanana sakafo fa famafana lelo ireny iverina kely amin'ilay hoe mosoara isika raha toa ka efa ilay mosoara taratasy ny mahazatra satria iny ohatry ny mora ampiasaina dia inona ny fihetsika atao mba tsy hanaparitahana aretina afatory eo anaty sachet zany raha tsy maintsy mampiasa mosoara taratasy ianao dia afatory anaty sachet izay voarinany amin'ny lavapako fa tsy mety ihany koa hoe alanao ilay izy dia apetraka anao amin'ny dabapako ohatrany dia paritaka erak'ilay efitrano ny mikroba mitondra gripa dia izany mahatonga ny gripa malaky miverimberina mazava izay mbola misy fihetsika hafa tokony atao koa ve mandritra ny fotoanan'ny gripa sokafy tsara ny trano mba ho lapan'ny rivotra mba ho lapan'ny masoandro atapazo tsara ny eny amin'ny masoandro ny ondana ny dra sy izay rehetra nandriana eny fa na dia tsisy mipipiham-pandriana araka amin'ny fotoanan'ny gripa dia atapazo mba azo masoandro ireo sy ny firakotra tsarovy fa mora azo ny gripa dia fataro ihany koa fa hamerinverimberina ny gripa ho fanasitranana ny vatana no antony hitenenana an'ireo rehetra ireo mba hampatonga ny hery fiarovantsika ho matanjaka tsara amaraparana ny resadresaka isika miresaka izay hery fiarovan'izay indrindra ianao madamy Nivo misy zavatra atao ve na sakafo hohanina anatanjahany io hery fiarovana io satria iaraha-malala fa tena zava-dehibe amin'ny aretina gripa tokoa ny hery fiarovana amin'ny mampiasa ny fahasalamananao ho fanatsarana ny herim-batana raha dia fataro ireto sakafo ireto atomboy ary hano matetika ireto sakafo ireto voankazo masaka tsara ataovy maro karazana dia ataovy maro loko indrindra fa ireo karazana voasary makirana kombova lemon pamplemousse ty anankiray ny teneniko farany dia tsy mba misy tisy mihinana mihitsy
misy mametaka anarana fahafa mihitsy ary izy io. Raha tianao no elavelona dia mihinana pamplemousse, ary raha tianao no tanora lalandava dia mihinana pamplemousse. Na misy gripa na tsisy gripa dia hohaniny pamplemousse. Azo hohanina avokoa ireo voasary rehetra eo, ny loranjy hohaniny matetika, hohaniny miverimberina. Afaka manao dite ihany koa ianao, dite oliva. Dia marihana fa tsy dia tsara amin'olona hiverimberena gripa na voan'ny gripa mampiasa siramamy fotsy, dia apirisihana izany ianao mba na ianao mampiasa siramamy gasy na ianao mampiasa tantely, fa tsy sady mampiasa siramamy gasy anaty dite anankiray ianao no manisy tantely, fa raha iny ampiasainao na siramamy gasy na tantely. Marihana fa ny tantely dia tsy mety manome mamy mihitsy rehefa atao anaty zavatra mafana, ka aza atao an'ilay mamay be iny zany dite raha tantely no safidianao. Indra somary mangatsiatsika izy izay vao asiana tantely. Apirisihana ihany koa ianao ampiasa anamanta, ampiasa salady, karaoty sy izay mitovy karazana aminy mba ho fanao lasary. Ka amin'izay fotoan'izay dia aza mampiasa vinaigre, fa tsara kokoa mampiasa voasary makirana. Afaka manao lasary tomaty ihany koa ianao. Azonao atao koa no manao dite sakamalao. Hany mafana ny sakafo andro fihinana mafana rehefa amin'ny fotoanan'ny gripa. Ary rehefa tsy salama ny vatana dia tsara ho fantatra fa ilaina ny fanarenana, fa tsy hoe izay gripa koa ve. Fa rehefa tsy mirarany fahasalamanao ianao dia sady anaparitaka izany amin'ny hafa ianao no hiteraka olana ho anao ihany koa izany, ka sarobidy ny fahasalamana dia arovy izany fahasalamana izany. Mankasitraka indrindra Madame Nifo. Mbola ho toizantsika manaraka izay resaka mahakasika ny gripa izay. Anisan'ny fisorohana sy fiadiana amin'ny aretina gripa ny fampitomboana ny hery fiarovana. Koa entanina isika hampiatra izay natory Madame Nivo Randriarimana nampiasa ny fahasalamana teo izay. Isaorana azy indrindra ny zaran'izany ho antsika malagasy. Ny fotoana moa manapetra ka dia ho farana neto aloha ny fandaharana harena ny fahasalamako. Isaorana ianao mpiaino anjoy hatrany ny feo fanantenana. Zoanitra sy rilano ny farimbona nahatotosa izany, ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Isaia 2:7-7 no ifanaovantsika mandrapitafa manao hoe: fa izaho Jehovah Andriamanitrao no mitantana ny tananao ankavanana, dia ilay manao aminao hoe aza matahotra izaho no hamonjy anao. Inoy dia ho tanteraka aminao izany tenin'Andriamanitra izany. Chamini
sambatra tarika topaza meu fanantenana Jesu mamikyo kanaiza umbana teu andyanikyo layanarana Jesu befiti izay sitrakamo ekekuduri amboary ao Kristi umendrikiana kana uvunduna deyanandratra upanaladi atraminiza izay manampinona deu sambatra ankoatra ny fiainona amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity pejy ity feo fanantenana amboary ao Kristi umendrikiana kana uvunduna deyanandratra atraminiza izay manampinona deu sambatra izay manampinona deu sambatra radio feo fanantenana faniteninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feo fanantenana ampianarana ny lesona momba ny finoana ao amin'ny bokin'i Josuay isika ny lohateny hodiny antsika io dia manao hoe any ankory Jordana manasanao anaraka izany hatramin'ny farany ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy ino voalaza ao amin'ny salamo 521 salamo 521 efa nampody ny ranomasina ho tany maina izy nandeha tongotra nitany oniny olona taony ny falitsika tamin'Andriamanitra tantara vaovao amin'ny baiboly nanomboka rehefa nitany oniny Jordana ny zanak'Israely tandindona ny ranomasina mena sy ny oniny Jordana mampianatra famarinana ara-baiboly antsika izy roa ireo mampitaha ny fiampitana ny ranomasina mena amin'ny fiampitanan'ny Jordana ny andiny sasany ao amin'ny testamenta taloha ao amin'ny salamo 520 dia mankalaza ny fahasoavan'Andriamanitra tamin'ny mpanoratra ampiasainy ireo fiampitana roa ireo ampianarana ny fahasoavan'Andriamanitra amintsika anisan'ny mampitaha ireo fiampitana roa ireo koa ny salamo 410 fahamarinana momba an'Andriamanitra iray ihany no ampianaran'ireo toejavatra roa ireo
nafahan'andriamanitra tamin'ny fanandevozana ny zanak'Israely no tariny avy any an'efitra ho any amin'ny tany nampanantenaina izy ireo. Ampiasain'ny Salamo 200 sy 490 ireo fiampitana roa ireo ampisehoana fiovana. Nanjary sambatra salama voavonjy ny mpanoratra izay nahatsapa fahantrana sy tsy nanam-piarovana taloha. Teo Jordana ihany koa no nampakaran'Andriamanitra ny Elia ho any an-danitra. Niova koa ny fiainan'i Elisa izay mpanampy azy tamin'izay fotoan'izay. Rehefa nampiakarana tany an-danitra Elia dia nanjary mpitondra afatr'Andriamanitra manokana ho an'i Israely i Elisa. Raha miresaka manokana an'i Jesosy sika dia ahoana no anehoan'ireo mpanoratra ny testamenta vaovao ireo hevitra ara-tandindona sy ara-panahin'ny Jordana? Andeovaka isika ireto andininy reto. Mateo 7:9 sy 17. Mateo 7:9 sy 17. Ary raha vao natao batisa Jesosy dia niakatra avy teo amin'ny rano niaraka tamin'izay izy, ary indro nisokatra tamin'ny lanitra, ary hita ny fanahin'Andriamanitra nidina tahaka ny voromailala ka nankeo amboniny. Ary injao nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe, ity ny zanako malalako izay sitrako. Marka 1:7. Marka 1:7. Ary tamin'izany andro zany dia tonga avy tany Nazareta ny Galili Jesosy ka nataon'i Jaona Batisa tao Jordana. Nizotra tahaka ny tantaran'ny zanak'Israely tao amin'ny testamenta taloha ny asan'i Jesosy teto an-tany. Manampy antsika hatsiaro ny fanandraman'i Israely tao amin'ny ranomasina mena sy Jordana ny fiainan'i Jesosy. Notarian'Andriamanitra niala tany Egipta Jesosy. Mateo 2:17-19. Dia nandany 40 andro tany an'efitra izy, dia tahaka ny Israely nijanona 40 taona tany an'efitra. Talohany nanomboan'ny asany dia natao batisa tao Jordana Jesosy. Ateoriana dia miresaka ny amin'ny tany zanak'Israely any Jordana ny bokin'ny Hebreo. Ny fiampitahana nakao Kanana dia tandindon'ny fitsarana izay idiran'ny kristianina ampinoana. Ry mpiara-mianatra namana, ao isika haritra amin'izao dia ara-panahy izao satria izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Izay no mamarana ny fiarantsika mianatra androany. Manantena mbolo tafaona aminao amin'ny fizarana manaraka ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feo fanantenana. Narahanao teo ny fandaharana no vokariny ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpoana amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana. Mirary 420 ora finaritra ho anao ny AWR